Ao anatin'izao hetsika atao ho an'ny fiadiana amin'ny haromontana izao dia mikarakara ny vaksiny fahobe ho an'ny saka sy alika, ny fitalevam-patry ny fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga miaraka amin'ireo vétérinaire sanitaire mandataire rehetrarehetra izay miasa eto amin'ny faritra Analamanga. Izany no atao satria dia ambana lehibe ho amin'ny fahasalaman'ny biby ary ho amin'ny fahasalaman'ny olombelona indrindra ny haromontana. Ao anatin'ny vina ankehitriny ilay hoe on health, izany hoe fahasalamana iray ho an'ny olombelona sy ho an'ny biby. Ny tanjona androany dia avita vaksiny arivo ho an'ny saka sy alika iarovana azy ireo amin'ny haromontana ary indrindra ho fiarovana amin'ny fahasalaman'ny vahoaka. Ao anatin'izao hetsika izao dia izay docteur vétérinaire mandataire na VS sanitaire erina Analamanga no manao tetsika ity izay efa taona foana izy io isa-taona dia manao vaksiny maimam-pony izay manao fanentanana izay mampianatra izay manao hevitra izay ary miasa mitety-trano ny ambanivohitra rehetrarehetra amin'izao ady amin'ny aretina izao dia tia mpafantatra ny mpijery sy ny olona rehetrarehetra fa tsy misy vahaolana afa-tsy fanaovana vaksiny ho an'ny alika sy saka izay ompiana ao an-trano. Izany hoe ianao manana alika saka dia tanina ianao anatona ny cabinet vétérinaire, misy reny vétérinaire mandataire reny na reny toerana misy campagne de vaccination reny fa miaty sy mitolona ho an'io aretina miara-mientana antsika ao anatin'izany fanaovana vaksiny izany. Mila alanao koa mila alana kakana koa ny biby satria raha vao be kakana ny biby dia lasa kely aina kely mora andairan'ny aretina rehetrarehetra ka teknika iray manontolo no entinay vétérinaire sanitaire sur terrain ao anatin'izao faritra Analamanga izao. Misaotra betsaka ministera izahay mampisy an'izao hetsika izao satria zava-dehibe ho anay sady fiarovana ihany koa ho anay ao an-trano sy ho an'ny olona izay mifanerasera aminay dia anisan'ny tena retina mampidoza ny haromontana dia izay dia manao vaksiny isa-taona irovanay an'izay dia isaorana indrindra satria maimam-poana ilay izy mba ahafahana hiadivana amin'izany. Misaotra indrindra.